midera ny Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famonjam-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleloia, amen. Zao tsika dia anao ny hira fa 9:10 enje ambony loatra. Iombona am'izao tonom-bavaka zao tsika tompoko. Rainay zay eny an-danitra, mbola fifaliana ho anay hatrany ny midera sy mankalaza ny anaranao. Am'izao folakandro zao dia tafavory eto indray zahay. Anome ny fandaram-potoanany amin'ny fanatsarana ny asa any amin'ny fiangonana avara-tetezana sy ny sisa. Ray malala tianay raha eto anatsehana hatrany ianao, ary zay zavatra rehetra atsehany eto dia mba hitondra fitahiana, fahasalamana ary fanahy masina ho an'ny tsiraravy. Mitenena Jehovah fa meno ny mpanomponao, amin'ny anaranao nangatana izany vavaka izany. Amen. Mbola fifaliana ho ahy izay tarika an'izao fotoana zao ny miaraba atsika tsiraravy, ny fiangonana distrika Navaratetezana no mitarika ny fotoana indray zao amin'izao sabata hariva zao. Toy zao ny endriky ny fandaram-potoana zay atsehantsika amin'izao folakandro zao. Voalohany indrindra dia ny momba ny fandaram-potoana ny ankizy. Hiditsy eto zany ny chef-tena Iando ilazany amin'ny momba ny ankizy. Rehefa vita izay dia iroso amin'ny fahasalamana itsika. Rehefa aorianan'izay indray dia ny amin'ny resadresaka ny amin'ny distrika, mba manahoana marina ny amin'ny distrika Navaratetezana sy ny mombamomba azy sy ny programa sy ny drafitra rehetra zay apetraka, dia mba isy rahalahy sy pastera hiteny momba an'izany. Ary farany dia faranana amin'ny vatsim-panahy zay ataon'ny ray aman-dreny pasteur. Dia, ira, visa,
kehitriny isika dia tonga eo amin'ny fampahafantarana ny distrikana Avaratetezana. Aiza ho aiza eto Antananarivo moa zany distrikana Avaratetezana izany. Distrikana Avaratetezana dia ao amin'ny faritra andrefandrefana kely eto Antananarivo, manomboka eo Ampitatafika Mekandrefana hatrany Ambatomirahavavy zany. Ny distrikana Avaratetezana dia misy fiangonana voalamina miisa 13 isa ary zanam-piangonana 3. Ao amin'ny fiangonana ao amin'ny distrikana Avaratetezana dia misy fianarana ihany koa sekoly anankiroa ary tsara mivokatra tamin'ity taona ity satria 100 isan-jato avokoa ny fahafana teo amin'ny fanadinam-panjakana izay natrehana zany na tamin'ny CPE na tamin'ny BBC zany. Misy CSB dio ihany koa ao amin'ny distrikana Avaratetezana afaka mandray ny marary rehetra izany ao amin'ny fiangonantsika ao Ambomiadana zany no misy an'io CSB dio io. Misy ihany koa ao fitazana ara-pahasalamana maro zany, koa dia manasa antsika hitsidika izany toeram-pitsaboana izany fa mahafa-po atsika rehetra izany fitsaboana ao amin'izany fiangonantsika izany.
mbola ao anatin'ny fampahafantarana ihany ny distrika Navaratetezana isika makasitraka ny ray aman-dreny Randreny Aina Solofitiana tamin'ny fampahafantarana teo. Izy moa zany de tsy iza fa mpiara-miasa akaiky eo amin'ny fitantanana ny distrika Navaratetezana ary misahana manokana momba ny lafiny arabola eo anivon'ny distrika, zany hoe mety misy fitantanam-bola iraisana ao anivon'ny distrika de izy no miandraikitra an'izany ao anatin'ilay hoe mitantana ny caisy-ny distrika zany ray aman-dreny Randreny Aina Isorina BDB. Marina avokoa no nolazainy teo tamin'ny distrika Navaratetezana ho andrefandrefana Antananarivo ao no misy ny distrika Navaratetezana. Misy any membre eo amin'ny 704 mahery kely eo zany ao amin'io distrika Navaratetezana io, vita batisa zay, fantatsika fa tena BDB zany membre 704 zany, ary mananika ny any amin'ny ataoko hoe 3,5 any ireo membre ny sekoly sabata rehetra miaraka amin'ireo tsy vita batisa ao anatin'ny distrika Navaratetezana. Ny CSP2 moa zany eo amin'ny fiangonana Ambomiadana de mandray ny marary rehetra, ary misy ihany koa toerana fiterahana ho an'ny reny mitondra voka ao misy ihany koa le atao hoe centre de bien-être zay fikarakarana ny amin'ny fahasalamana. Isaorana manokana ny fiangonana Ambomiadana fa de tena manana tetikasa matipaika sy matotra amin'ny fampandrosoana zany sampanasa ara-pahasalamana izany, zay ampirisihana ny fiangonana rehetra mba hanangana foibe fitsaboana tahaka izany. Misy fiangonana vitsivitsy efa manomboka miketriketrika koa ao amin'ny distrika Navaratetezana mba hiantoka ankizy ho ampianarina any amin'ny université misahana ny fitsaboana, manao médecine zany, ka ny tetikasa ny drafitra zany amin'ireo ankizy ireo de ny hoe raha vao mivoaka avy any ampianarana mahavita fianarana dia hanangana hôpitaly eo amin'ny fiangonana izay niantoka sy nanohana an'izany ankizy zany. Tetikasa tsara be ary ampirisihana ireo fiangonana vitsivitsy ireo eo amin'ny 2 eo izy ireo mba tena handray an-tanana an'izany tetikasa zany fa tsara izany, satria ny fanahy faminaniana de mampirisika antsika ny hoe ny fanabeazana sy ny fahasalamana de tokony hisy an'izany foibe zany isaky ny fiangonana tsirairay avy. Eo amin'ny lafiny asa fitoriana indray dia isaorina ny tompo fa vao nanomboka ny sokatra zany ilay atao hoe confinement dia nanomboka ny asa fitoriana ny fiangonana, conférence teo amin'ny toerana maro isan-karazana. Isaorina BDB ny fiangonana natanteraka an'izy ireny, ary raha hitantsika, raha tsapantsika fa niparitaka tamin'ny vaovao amin'ny radio Oasis zany de misy fanaovam-batisa matetika zay fiotazana fijinjana reny vokatry ny conférence ireny. Misy mandrakariva zany ny conférence amin'ity volana septembre ity zany zao, mamaraparina ny volana septembre de be ny conférence izay atao eo anivon'ny distrika. Isany koa mihetsika koa ny sampana vehivavy eo anivon'ny distrika, isaorana an'izy ireo manokana satria dia hanomboka hanao an'ilay fitetezana fiangonana izy ireo. Nisy ny formation fiofanana zay natao taty amin'ny foibe mahakasika an'ilay hoe fahasalamana ara-tsaina, santé mentale zany io, de nisy ny fampivondronana an'ireo coordinatrice 5 rahavavy zay nifanaraka fa andeha hitety ny fiangonana anaparitaka ny fiofanana santé mentale io, ankasitrahana an'izy ireo zany, fa tena mahafinaritra ny fiaraha-mientana. Any amin'ny 1 ny volana oktobra any ny vehivavy rehetra eo anivon'ny distrika dia andeha hivoaka indray, satria ilaina io fivoahany fitsangatsanganana io fifanakalozana traikefa eo amin'ny samby vehivavy zany eo amin'ny fampandrosoana ny tokantrano, ny fiangonana, ny ara-batana, ny fahasalamana, de isan'io fitsangatsanganana ataon'ny sampana vehivavy io zany amin'ny 31 oktobra amin'ity taona ity. Ny sampana tanora ihany koa de mahafinaritra fa mihetsika avokoa zany ny sampana rehetra anivon'ny distrika Navaratetezana. Misy lasa zay ataon'ny tanora, izy io moa zany raha ny tena marina nanomboka tamin'ny 29 ny volana Août ka hatramin'ny 27 ny volana Août, izay fampivondronana indray ny hery izay ahafahana tanora moa hery lehibe ao anatin'ny fiangonana
dia araky ny fantatra de nanodidina teo amin'ny 300 eo ireo tanora eto amin'ny distrika namonjy an'io fionambe lasy io zay natao teny anjeva zany teny acarion isorana ny komity ny tanora ny coordinateur ny staff rehetra nafinahitra ny hetsika ary amin'nyity farany taona ity amin'ny efabolana farany am'izao taona izao zany de azo antoka fa tena ho totoafo mihitsy ireo hetsika fitorinan'ny filazantsara rehetra izay atao eo anivon'ny distrika Navaratetezana hoe ho totoafo ihany koa reo hetsika zay fampivondronana ny tanora amin'ny lafiny maro isan-karazany 13 ny ray aman-dreny ny fiangonana voalamina eglize organisé zany misy zanam-piangonana 3 izay sorana manokana ny komity mpitantana amin'ny fédération tarian'ny mpitantana asa 3 miralafa nanome taratasy fahazondalana ny fisokafan'ireo zanam-piangonana anaky 3 ireo zany moa zany dingana tsy maintsy arahana rehefa anokatra sekoly sabata zanany na anokatra zanam-piangonana de tsy maintsy arahana ireo taridalana rehetra eo amin'ny fitantanana ny fiangonana fa efa tazana manangasangany andray ny sekoly sabata zanany ao amin'ny toerana zay atao hoe Ambojana Masoandro mariana fa io toerana Ambojana Masoandro de distrika Nambohijafy fa misy membre eo amin'ny 530 eo mivavaka ao amin'ny fiangonana Navaratetezana izay mipetraka ao amin'ny toerana io lavidavitra kely ny fiangonana Andohanakoho distrika Nambohijafy ka efa manao fanandramana zany zay hoe ahasokafana tsara io zanam-piangonana eo Ambojana Masoandro sekoly sabata zanany izy ankehitriny kanefa na izany naty zany aza de satria tsy faritra edidina Navaratetezana lay Ambojana Masoandro fa faritra ny distrika Nambohijafy de tsy maintsy milefitra eo ambany fandaminany distrika Nambohijafy zany zahay ka ny fandaminana ara-pitantanana eo amin'ny organisation administratif zany dia tsy maintsy mifandray akaiky ary tsy azo atao mihitsy zany no miala amin'ny baiko raha izay nao zilazana azy baiko izay ataon'ny fiangonana Nambohijafy distrika Nambohijafy hoe zao ny tokony ataonareo de tsy maintsy manaraka izay zao ny tokony ataonareo de manaraka izay marina fa eo ihany ilay hoe fodi-pinoana izay mahiray antsika maneran-tany fa misy ihany koa ny atao hoe manokana mampiavaka an'ilay fiangonana na le distrika de tsy maintsy arahana zany ka mety manana zavatra manokana ny mampiavaka azy ny distrika Nambohijafy na ny fiangonana Andohanakoho zany zay tena tompony andraikitra voalohany amin'ny faritra io de tsy maintsy manaraka an'ireny lamina zay apetraky ny tompo tanàna ireny zany izay zany amin'ny ankapobeny raha ohatra ka tanisaina ankapobeny ny mahakasika ny distrika Nambohijafy fa distrika Navaratetezana azafady fa amin'ny ankapobeny de distrika miasa ny distrika Navaratetezana distrika tena rahina milofo ary azo lazaina fa tena manaraka rafim-pandaminana izay mifeny fiangonantsika isorana manokana ny olona rehetra misy eo amin'ny 50 latsaka kely eo ny olona eo anivon'ny distrika Navaratetezana mankasitraka an'izy ireo misy talempiangonana 4 amin'ny rahalahy izay mikarakara an'ireo zanam-piangonana ireo de mankasitraka an'izy ireo satria na eo azany hoe pasteur ny distrika de tena ireo olona komity mpiangonana ireo zany tena azo lazaina fa tena mampandroso ny fiangonana ao anivon'ny distrika misaotra manokana ihany koa misy pastora misotro ronono 3 mirahalahy ny pastora Andriamanantena Joseph ny pastora Ramanantselona Gabriel ny pastora Rakotoarlaly zay tena isorako manokana an'izy ireo ihany koa zany kopakopatanana kely an'izy ireo fa amin'ny vanim-potoana izay somary mahatery ny pastora ny distrika noho ny asa betsaka dia izy ireo no mandray an-tanana ny fitantanana ny fiangonana ohatra hoe fandraisana indraindray raha mety misy batisa ihany koa ary misy pastora ihany koa zay mpiara-miasa avy any velany rehefa tena mifanotana ny fotoanany batisa de ireny pastora ireny no antsoko mba mifanampy eo anivon'ny distrika mankasitraka an'ireny fiara-miasa rehetra ireny tompo amalisoan'izy ireo tsirairay avy zay zany amin'ny ankapobeny momba ny distrika Navaratetezana. Such a fino alla
sosiko mifonahao mamenahay rakotrazinany fihainako fenoaraty naty sy atsarana o avenaore odio viavoko atenina ny fiaravanafindatra ho antsika izay manaraka an'izao oronan-tsary izao oronan-tsary manokana izay an'vozantsika fiofanana araka ny efa nampahafantarina antsika ombienyombeny iarana amin'ny departementany fitantanam-piainana kristiana eto anivon'ny fédérationnana fiangonana adventista madagasikara afony ho amin'ny anio dia iresaka ny amin'ny hoe fiandohan'ny fitantanam-piainana isika izay tsianatrany mampahafantatra antsika fa ao anatiny ilay antsoina hoe tetikasa fanatevenana ny kate mety efa nisy betsaka nandrehan'izany mety nisy ihany koa sambany ho amin'ny tianio ity fa ny azonay atao ety am-piandohana dia ny manasanao mba anjosy anaraka an'izany hatramin'ny farany araka ny efa taridalana no menantsika koa dia tsy ampiandry elanao zahay fa ampifaliana ary no ampandrosonanao avy hatrany izany dindinika izany.
amafitsina ny fiarabana zay efa no tanterahana teo ary manasanao mba anjohatra amin'ny farany fandarantsika azavaina moa zany a fa misy zao fandarana izao dia rehefa avy eo manana fotoana isika mba hiadikevitra na hifanankalozan-kevitra ao amin'ny fiangonana zay misy atsika ka ny lohateny amin'ny akapobeny mandritra ny sabata enina zany isika no anolotra nyity fandarana ity dia mandritra ny izay fotoana izay no hifanankalozantsika hevitra zany ka ny lohateny amin'ny akapobeny dia hoe iza moa ianao fanontaniana mba ifanapetraka ao taminao ve zany hoe iza moa ianao ary inona no valiny azonao tamin'izany fa mandritra ny fandarana enina zay atolotra anao dia fantatrao misimisy kokoa ny amin'ny hoe iza marina moa ianao manoloana antsika eto ny pasteur raha tsy mba zafy lalany aina zay filohan'ny départementa ny fitantanana mpianana kristianina ka tolorantsika ny araba amin'ny fomba manokana miarabanao pasteur miarabantsika rehetra any amin'ny toerana misy antsika rehetra any a miaraba ny volahery ihany koa vetrany ary dia iroso lalindalina kokoa isika satria raha ny lohateny eto ampelantanana zany no amin'ny an'io dia ny hoe ny fiantomboan'ny fitantanam-piainana ny fiantomboan'ny fitantanam-piainana kanefa aloaloha asongadintsika misimisy kokoa ny famantaran'ny olona ny amin'ny tenany satria be deaibe mety tsy nametraka n'izany fanontaniana zany taminy hoe iza moa izy loha tantara anankiray ary no hisytomako ny saintsika rehetra mpanaraka izao fandarana izao nalaza zany tato ato a ny tantaran'ireo andevo malagasy zay niala ny folo pointy tamin'ny taona 1 sy 700 tao anatina sambo izy ireo ary nikasa andeha ho an'ny Eropa fa rehefa tonga teo amin'ny nosy atao hoe nosy Tromlin izy ireo dia voalaza fa rendrika ny sambo nitondra azy ireo ary dia voatery tsy maintsy nandeha tamin'ity nosy kely ity izy ireo nitoetra tao izy ireo ny tantara moa no milaza fa anoany amin'ny 12 taona tany hoany izy ireo no nipetraka tamin'izany toerana izany ary ireo vazaza nitondra azy a dia nampanantena azy ireo fa mbola iverina haka azy ireo kanjo a nandritra ny 12 taona izy ireo dia nipetraka teo amin'ny nosy Tromlin ny fanontaniana lehibe mipetraka ho azy ireo dia ny hoe avaiza moa izy ireo andeha ho aiza moa izy ireo ary iza moa izy ireo ka izay fanontaniana zay zany zava-dehibe loatra zay fanontaniana zay satria zay no alalanao ny amin'ny zavatra tokony ataonao dia manasantsika rehetra zany a anaraka izao fandarana izao a mandritra ny sabata vitsivitsy dia hianatra izany loha-hevitra izany isika ya ny olona anankiray izay mety hoe tsy natsiaro tena nandritra ny fotoana maromaro dia mety hametra-panontaniana tokoa hoe iza moa izy ohatran'reto olona ireto zany fa aleo zany tena iroso amin'ilay lohateny voalohany isika hoe ny fiantomboan'ny fitantanam-piainana inona no azo lazaina mikasika any amin'izay pasteur eny ary ny loha-hevitra lehibe moa zany zay ianarantsika androany a dia ny fiatomboan'ny fitantanam-piainana ny fitantanam-piainana kristianina dia tsy zavatra noforonin'olombelona tsy vokatry ny fangatahan'olombelona mba hahita zavatra ara-dalàna fa tena hoe avy amin'Andriamanitra ity fitantanam-piainana kristiana ity ndao hiaraka maky avetrany isika ny fanambarana omeny baiboly ao amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 dia zao no fanambarana omeny tenin'Andriamanitra Genesis toko voalohany ary ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ary Andriamanitra ozy izy nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika aoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina voromanidina ny biby fiompy sy ny tany rehetra ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany 9:20 Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy lasy vavy no namoronany azy 9:20 ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara miabetsaha mameno ny tany manompo azy manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay metsiketsika
ambonin'ny tany mazava ny fanambarana omeny baiboly meny bokyny genesisy fa andriamanitra no namorona ny zavatra rehetrarehetra ary aty amin'ny andro fahaenina dia tapa-kevitra anamboatra olombelona ary olombelona io a rehefa tena jerentsika tsara lay andalateny teo volahery dia ohatrany hoe nafindra'andriamanitra tany amin'ny adama sy eva mihitsy ny fitantanana ity planeta tany ity dikan'izany zany dia zao tsy araky ny safiditsika olombelona zany ny mampitantana atsika fa efa andriamanitra mihitsy no nametraka atsika mba ho mpitantana zay zany ny fanambarana omeny baiboly eto volahery apetraka tsara zany hoe tsy safidiny atsika na ho mpitantana isika na tsy ho mpitantana fa mety ny zava-misy fotsiny dia hoe mety mpitantana tsara ve isika sa mpitantana ratsy zay indrindra zany satria androany moa zany dia misy teboka telo lehibe zay iarahantsika mandinika ka ny teboka voalohany zany dia ny hoe tsy araky ny safiditsika ny mahampitantana atsika fa no tendren'andriamanitra zany hoe raha atao amin'ny teny hafa zany dia zao na tianao zany na tsy tianao na mahalala ianao na tsy mahalala na mpivavaka ianao na tsy mpivavaka dia mpitantana zany ianao tsy afaka misafidy zany tsika hoe za isafidy ny tsy hitantana za isafidy ny mpitantana fa efa mpitantana raha teo zany tsika araky ny fanambarana zay nyvakitsika atao amin'ny tenin'andriamanitra ny azosika hisafidianana zany volahery dia ny hoe ho mpitantana mahatoky isika na ho mpitantana tsy mahatoky fa ny mpitantana dia tsy afa-miala amin'izany tsika na tiatsika na tsy tiatsika ya eo anatrehan'izay zavatra izay tsy hoe akory andriamanitra ka hoe manao didijadona fa rehefa vita ny zavatra rehetra efa manana ny planina ny andriamanitra hoe asiana mpitantana zany ireo voary rehetra zay noforonony angamba tiako ihany mamaky an'ity andalateny nosoratan'i Paoly apôstôly ao amin'ny Koritiana voalohany toko faefatra ary ny andiny ny faharoa ty volahery zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Koritiana voalohany toko faefatra ary ny andiny ny faharoa dia ozy izy hoe araizany ozy izy dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky mpitandrina mahatoky ny azosika safidianana zany dia ny hoe za mpitandrina mahatoky na mpitandrina tsy mahatoky fa ianao zany tsy afa-miala mihitsy amin'ilay hoe mpitandrina fa efa zay mihitsy ny nametrahan'andriamanitra atsika atrany ampendohana ya mbola be dehibe moa no resantsika ny amin'ity hoe inona marina la tantanina fa eto aloha zany hoe rehefa nyaina ny olombelona ka nasian'andriamanitra fofinaina dia efa tonga teo amin'ny toerana io izy dia efa mpitandrina zany no iantsona azy mpitantana zay zany le teboka voalohany zay no tendren'andriamanitra ao mpitantana zany tsika na mahafantaritsika na tsy mahafantaritsika dia efa notendren'andriamanitra ao mpitantana isika ny teboka faharoa ndray dia manao hoe ny mpitantana fotsiny isika fa tsy tompony akory mpitantana fa tsy tompony samihafa mantsy volahery le hoe mpitantana ianao dia samihafa koa le hoe tompony fa ny baiboly zany dia manizigizina hoe mpitantantsika genesis toko faharoa andiny fadimambiny folo moa dia manamafy an'izany genesis toko faharoa ary andiny fadimambiny folo ary Jehovah Andriamanitra ozy izy nitondra ny raha lehilahy ka nampona azy tao amin'ny saedena hiasa sy tandrina ny sa Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra volahery fa noentiny manokana kosa raha lehilahy ozy izy entina ilazana ny Adamaseva ary dia napetra ny tao amin'ny saedena voalaza ny andraiky ny hiasa sy tandrina ny sa araky le nresantsika tery aloha dia nafindran'Andriamanitra tamin'ny Adamaseva zany ny fitantanana ny planeta tany ary mazava fa tsy hoe tompony akory Adamaseva fa mpitantana fotsiny hany izy ny olana kely fotsiny ho atsika olombelona volahery dia zao isika olombelona zany somary mamikitra amin'ny zavatra asaina tantanitsika isika amin'ny teny frantsay dia hoe possessive kokoa zany tsika zay zavatra mba hapetraka ho tantanitsika zany dia fikiritsika tazomitsika ary zay ny olana zay kanefa volahery tena be dehibe mihitsy ny toko sy andininy ao amin'ny baiboly amin'ny laza fa Andriamanitra no
tompony zavatra rehetra misy vitsivitsy reto a zay iarahanay sy vola hery amaky ny anankiray voalohany ao amin'ny salamo 4 voalohany zany amaky azy a ny faharoa amin'ny salamo 50 ny andiny fahafolo sy ny faharaiky amby folo izay ovakiny vola hery salamo 4 aloha andiny voalohany de manao hoe an Jehova ozy izy ny tany sy zay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy an Jehova reny rehetrarehetra reny dao toizantsika ara ny vaky teny toizana ny vaky teny ao amin'ny salamo 50 ary ny andininy fa 1 izay mivaky tahaka an'izao amin'ny anaran'i Jesosy fa any biby rehetra any anala sy ny biby fiompy arivorivo eny an-tendrombohitra fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsika eny an-tsaha arak'izany fanambarana meny tompo Andriamanitra zany dia tsy afaka ilaza mihitsy isika hoe ny taniko ny tranoko ny fiarako ny akanjoko sy ny sisa fa voalaza tsara zany fa dia Andriamanitra no tompo ny zavatra rehetra zay indrindra ny ampianarin'ny baiboly vola hery andao hiditra amin'ilay teboka fahatelo farany ary isika ny teboka fahatelo farany zany a dia miresaka fa ny fitantanam-piainana kristianina no mahatonga ny fisiany olombelona ny antom-pisiany olombelona zany a rehefa tena ianarana ny baiboly dia ny mba hompitantana ny zavatra namboarin'Andriamanitra raha miverina foana tsika ny amin'ilay Genesis toko voalohany toko faharoa ilay vakitsika teo dia mazava izany fanambarana omeny baiboly izany fa raha miditra lalindalina ty amin'ny testamenta vaovao isika dia mbola mahita fanoharana izay milazan'izany donc hiaraka vakitsika indray ny fanambarana ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Matthieu toko 5 Matthieu toko 5 manomboka amin'ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 7 Matthieu toko 5 ary ny andininy fa 4 ka hatramin'ny andininy fa 7 fa ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia tahaky ny olona zay efa handeha ho any an-tany hafa ka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany koa ny anankiray nomeny talenta 5 ny anankiray 2 ary ny anankiray 1 samy araky ny fahaizany avy dia lasa nandeha izy ary niaraka tamin'izay ozy izy dia lasa ilainandray talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy ary toy izany koa ilainandray ny 2 dia nahazo 2 ho tombony fa ilainandrairay kosa ozy izy dia lasa niady ny tany ka nandevina ny volan'ny tompony ary noho ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany mazava nge zany ny fanambarana zay resahan'ny baiboly eto andao ngamba tamin'izany fotoana zany ngamba andao atao hoe tsisy banky ngamba tamin'izany fotoana zany mba hitehirizana ny vola fa ny olona anankiray manam-bola dia mampiantso olona anankiray mba hitahiry ny volany sy ahafahana mampiasa izay vola izay naka mpanompo telo izy teto ny anankiray nomeny talenta 5 ozy izy ny anankiray nomeny talenta 2 ary ny anankiray nomeny talenta 1 lesinao anatin'ilay izy zany dia hoe samy manana talentany samy nomena talentany olona tsiraray avy fa indrindrandrindra moa ny lesinao anatin'ilay izy dia ny hoe tena hoe nateraka hompitantana isika ary ny antom-pisitsika olombelona zany dia ny mba hompitantana ny fananana zay nomen'Andriamanitra raha virenantsika kely zany rehefa namorona Andriamanitra dia tany ny volavolainina sy ny fofinaina mahavelona dia tonga olombelona rehefa niratra ny olombelona dia nahita an'ireo zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra Andriamanitra raha teo efa nametraka teny fa hompitantana ny fiainany zay natolotra voalohany sy ireo zavatra manodidina azy ny olombelona zay pasteur zay mihitsy zany izay andao averina kely reo lesona telo teboka telo zay nyresantsika tamin'ity androany ity ny anankiray voalohany vola hery voalohany aloha dia hoe tsy napetraka ho safiditsika akory na fangatantsika no ho tonga mpitantana fiainana zay indrindra
fa efa de natao amin'izany zany isika. Ny teboka faharoa zay ny anarantsika atao zany a de hoe mpitantana fotsiny isika fa tsy tompony akory. Ary ny fahatelo de no resana hoe ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany de ho mpitantana. Zay mihitsy zany ny antom-pisitsika eto ambonin'ny tany a de ny ho mpitantana. Ya, amaraparana ny risaka sika kanefa mbola misy zavatra tokony ho antitra ny teritsika mialohan'ny anakatonantsika ny famelabelarana zany ho amin'ny anio. Ianiarika ny fantanina mipetraka zany ny volahery de ny hoe inona ary moa zany le zavatra tokony ho tantanitsika. Le zavatra tokony ho tantanina. Andeha ro fantaritsika ry izy. Voalohany aloha zany a de ny hoe temple na hoe vatana zany hoe tempolin'Andriamanitra ny tenantsika zany. Ny faharoa indray zany a atao amin'ny teny frantsay hoe temps, fotoana zany io. Ny fotoana zany ny faharoa ary miditra amin'ny fahatelo isika de hoe ny talenta zay nomenantsika, ny talenta. Ary ny fahaefatra le ataontsika hoe trésor amin'ny teny frantsay a fa inilazantsika azy amin'ny teny gasy a de hoe fananana. Ka fitinina zany izy ireo volahery amin'le hoe te anaky efatra, 4T zany. 4T. Amin'ny teny gasy aloha zany le tsy te efatra fa le amin'ny teny frantsay zany mahatonga azy 4T. Andao averin'andre mandeha le izy. Inona avy zany reo teboka efatra reo? Temple na vatana. Na vatana. Faharoa de ny temps na fotoana. Ary ny fahatelo talent na talenta. Ary ny fahaefatra trésor na fananana. Zay zany no nasaina ho tantanitsika ary hidirantsika misimisy kokoa sy lalindalina kokoa ny amin'ireo amin'ny fotoana manaraka. Fa aleoaloha faranantsika ny fotoana androany aloha pasteur fa dia atolotsika ny mpanentana ny zavatra tsara ho fantaritsika hoe inona ny tokony ho ataontsika aorian'izao famelabelarana izao. Isorana izy mirahalahy nitondra iny famelabelarana fampahafantarana fiofanana ho antsika tsirairay avy teo iny. Izao ry zahay de ametraka ny kompatanana indray loka nefa mifanome fotoana aminao sahady ny amin'ny fandaharantsika faharoa androany isika ranjery ny amin'ny hoe ny fiandohan'ny fitantanam-pianana kristianina de eto kosa izay de efa mampiomana anao sahady fa ho jerentsika ho amin'ny fiaonantsika manaraka ny hoe ahoana ny fomba hitantanantsika ny fotoana amin'izao andro farany izao. Isan'ny mahaliana indrindra fa izahay ametraka ny mandra-pitafo mandra-piresaka indray velona maro tompoko. Hiditra eo amin'ny tantara ho antsika ankizy sika izao ka andeha ary hiaino an'izany. Ny lohatenin'ny tantara hoenontsika izao dia manao hoe tena mety e.
tena mety izay ny lohatenin'ilay tantara. I Lita rakizy dia ankizy lahy tia manangona zavatra ary matetika zavatra tsy ilaina intsony no angoniny Lita ao an-trano ao. Ohatra hoe kapa tsy miasa intsony, fitaovana tsy ilaina dia angoniny Lita ao an-trano ao izany. Indraindray neny dia tezitra mihitsy ny amin'izany fanaony Lita izany ary ilay anabaviny azy tsy izany fa ifara dia maneso azy hoe tia Lita tena mpanangopako mihitsy. Kanefa tena ankafizin'ny Lita ny mitahiry an'ireny zavatra ireny sao izy misy fotoana ilana azy ireny indray andro any. Indray andro dia nividianana neny kapa ifara kely, nividianana kapa vaovao fara. Vao avy azo anefa ilay kapa dia lasa izy nandeha nanao fanenjika dia inona hoy ianareo? Tapaka ny kapany fara. Tezitra neny tamin'izany nataony fara izany satria kapa vaovao nividiana dia tapaka sahady. Dia hoy neny hoe mandeha any ianao ry fara mitady vahaolana fa tsy afaka hividy kapa vaovao intsony Dia lasa fara nakany amin'ny Lita, nitaraina tany amin'ny Lita izy hoe tapaka ny kapako Lita mba hampio hitady vahaolana. Tamin'izay dia tao anatin'ireo zavatra izay nangoniny Lita dia nisy kapa izay mbola nisy an'ilay lohany kely iny izany. Dia nalainy Lita ilay izy dia namboariny izy dahateo ny kapany fara. Dia nasehony farany neny ilay kapa rehefa vita dia faly ery izy. Aikay mbola nisy nilana azy ireo zavatra izay noheverina fa tsy ilaina intsony. Tamin'izay dia hoy neny hoe tena mety tena mety. Nanomboka teo dia tsy nandrara ny Lita intsony izy nanangona an'ireo zavatra izay nangoniny Lita teo aloha fa nampirisika aza izy satria hita fa nilainy izany. Andeha jerentsika ny ao amin'ny mpitoroteny toko 7 ny andininy 10. Mpitoroteny toko 7 ny andininy 10. Hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: izay rehetra azony tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Rakizy, tena mahafinaritra ny zavatra nataon'ny Lita. Mahafinaritra raha ohatra ka ohatran'ny Lita isika tsirairay avy tia karokaroka ary mahay mampiasa ny zavatra manodidina azy. Araka ilay teny teo dia izay rehetra azony tanantsika atao dia ataovy amin'ny herintsika izany. Fa izao kosa alamino tsara izy ireny fa tsy akorotana ao an-trano ao, asio toerana manokana fa ho hitanao fa vetivety foana dia havita zavatra tsara tarehy ianao. Mangatahy ihany koa fanampiana amin'ny olon-dehibe rehefa manao zavatra amin'izy ireny fa sao maratra. Dia toy izay ny tantaran'ny ankizy tamin'ity anio ity.
zao sika de anaraka asa tanana anankiray a ireto no ataontsika androany a de andaoary rahantsika hoe ahoana ny fanaovana azy ie reto avy ny ilayntsika tavoangy a marqueur a hety a crayon règle ary taratasy mavokely no nampiasaintsika teto ny ataontsika voalohany a refesina ilay tavoangy eto de nataontsika 5 centimetatra izy fa arakaraka ny tavoangy alaintsika de ampifandraisina ilay teboka izay nosoritina teo mba hitovy refy tsara de satria saka kely sy bitro kely ny ataontsika de asiana sarina sofina saka kely a eto amin'ity tavoangy ity mialohan'ny anetezantsika azy vita izay de etezana ilay tavoangy mitandrina tsara rehefa mampiasa hety a mangataka fanampiana amin'ny olon-dehibe fa mila hety maranitra sika mantsy de etezana ny manaraka n'ilay soritra izay nataontsika tamin'ny crayon teo etezana ihany koa ilay sofina izay namboarintsika teo atao mifanandrify tsara mba hivoaka tsara ilay sary vita izay a de ohatran'le teo ihany refesitsika indray ilay tavoangy 5 centimetatra de ampifandraisitsika ilay teboka teo a de satria bitro indray ny ataontsika de asiantsika sofina bitro a zany hoe lavalava indray a no ataontsika eto vita izay de etezana manaraka n'ilay soritra teo etezana tsara de averiko ihany a mitandrina tsara ny ankizy kely a rehefa mampiasa hety de iny ny azontsika reny vita izay a de raisitsika ilay taratasy teo a de mba hampivoaka tsara n'ilay saka kely sy bitro kely a de asiantsika an'ity sarina sofina ity a amin'ny alalan'ity taratasy mavokely ity manao sarina sofina kely zany tsika kely noho ilay teo amin'ny tavoangy de etezana iny zao ilay saka kely a de amboarina indray a ny sofin'ilay bitro de etezana ihany koa vita izay a de anamboatra ny oron'ilay saka sy ilay bitro indray sika ataontsika miendrika fo kely anankiroa zany atao amin'ny crayon eo amin'ilay taratasy aloha avy eo a etezantsika vita izay a de ametaka azy amin'ilay tavoangy sika nampiasa colle bougie tsika teto a nampiasa pistolet à colle de mitandrina tsara ny ankizy kely rehefa mampiasa azy iny satria mamay be izy iny de raisina ilay sofin'ilay saka kely teo a de apetaka mifanandrify amin'ilay sofina eo amin'ilay tavoangy de raisina ihany koa ilay fo kely teo a izay ataontsika orony ilay saka de avy eo mandray marqueur tsika anaovana ny mason'ilay saka kely de asiantsika vavany a sy volombavany de ohatr'izay ihany koa ilay bitro kely teo apetaka ilay sofiny sy ilay orony a de asiana masony sy vavany amin'ny marqueur maintimainty de vita ny asa tanantsika
ia mankasitraka ny ankizy rehetra nanaraka azy iny azontsika atao fitoerana stylo izy iny a na fitoerana fitaovantsika ao any ampianarana, azo atao ihany koa pom-boninkazo na ataon'ny fitoerana bokotra ao an-trano izay tiatsika ampiasana azy dia mety avokoa. Dia toy izay ny fandaharana ho an'ny ankizy tamin'ity anio ity mirary soa ho an'ny ankizy kely rehetra. Ianao no antom-piainako, ianao no fitarako, ianao no tompo sina haria ilay tokony fanahy. Ianao no antony fisina, Pina mas o beijo eu faço avanço Ianao no tontolo Ianao zizray sambarako mandrakizay fiadanako Ianao batulam Ianao diam hanorenana Ianao fanaperana Ianao afiakanay fiainana mandrakizay tonga vafaingana mpamonjy soa Ianao no andrasako Fanyeto efa mankaleo etebiteby sy toreo Hani votena tafatambatra tontolo masambatra Ianao zizray masambarako mandrakizay fiadanako Ianao vatolap Ianao diam hanorenana Ianao fanaperana Ianao zizray masambarako mandrakizay fiadanako Ianao batulam Ianao diam hanorenana Ianao fanaperana Ianao zizray masambarako mandrakizay fiadanako Ianao batulam Ianao diam hanorenana Ianao fanaperana Ho famaranantsika izao fotoana izao dia hiditra amin'ny vatsim-panatsika izay hoentin'ny ray aman-dreny pasteur Renefson Heriniena Raymond.
faly indray mifankaita amintsika rehetra amin'izao famaranana ny sabata izao. Mino aho fa nandritra ity tontolo andro ity de nahazo afatra lehibe tamin'ny fandaram-potoana maro isan-karazana zay natao tany am-piangonana teto amin'ity fionantsika ty isika. Amin'ny ty takariva ity de mbola misy afatra manokana zay tian'Andriamanitra hobenantsika zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 12, toko 12 azafady. Io zany ny boky farandrindra, toko farandrindra ao amin'ny soratra masina. Raha mijery isika mandinika ny Baiboly de tany amin'ny Genesis no atao hoe fiandohana. Tany no nanomboka avokoa ireo toe-javatra rehetra izay noforonon'Andriamanitra, nanomboka ny fiainana, nanomboka ny fisina, nanomboka ny fahatsarana, nanomboka ihany koa ny fahotana, nanomboka fanombohana zavatra rehetra zany eo amin'ny Genesis. Fa eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia atao hoe bokin'ny fanambarana, ary eo amin'ny toko 12 amin'ny bokin'ny Apokalipsy io de eo zany no mamarana ilay atao hoe faminaniana ara-Baiboly rehetra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ka eo amin'ny famarana anazy, raha nisy ny fanombohana tany amin'ny Genesis de misy ny famarana anazy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy io. Jerentsika andalanteny lehibe anankitelo manandanja amaranana ny Baiboly iray manontolo ao amin'ny Apokalipsy toko 12, andininy 7, Apokalipsy 12, andininy 7. Ny lohateny kely eo amin'ny Apokalipsy 12 de manao hoe teny farany, teny famaranana. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy 7. Arindro, afainganao, sambatra zay mitandrina ny teny ny faminaniana amin'ity boky ity. Afainganao, sambatra amin'ny tandrina ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Amin'ny andininy 12 indray eo amin'ny Apokalipsy toko 12 ihany. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, indro afainganao, ary eto amiko no amaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Ary ny andininy farany dia ao amin'ny andininy 20, Apokalipsy 12, andininy 20. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny afainganao, amen, avia Jesosy Tompo. Ao amin'ireo andininy 3 zay novakitsika teo reo dia misy teny miverimberina, misy teny miverina ny amin'ny hoe eny afainganao, indro afainganao, ho afainganao, eto amiko no amaliko ny olona rehetra araka ny asany. Miverina zany io teny io. Manina moa no averina le teny io zany no manandanja indrindra eo amin'ny famaranana ny fitantarana rehetra ao anatin'ny Baiboly. De io teny miverimberina, indro afainganao, afainganao io. Ary miverina intelo zany io fanambarana io. Amintsika malagasy maninona moa no inona ny hevitry ny hoe isa telo. Ny isa telo de midika fahafenona, midika zavatra azo antoka tanteraka, midika fahafenona tsy misy fisalasalana, tahaka ny hoe toko telo mahamasana andro. Fitenitsika malagasy feno tanteraka, toko telo mahamasana andro. Io koa zany tahaka ny hoe Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina, isa telo, tena feno zany. Ka io fanambarana ao amin'ny Apokalipsy toko 12, andininy 7, andininy 12, andininy 12 de tena feno, azo antoka tanteraka, mamarana ny fitantarana rehetra ao anatin'ny Baiboly. De tsy inona fa ilay fiverenan'i Kristy eny amin'irao lanitra. Azo antoka tanteraka zany ry mpiainy malala, ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Azo antoka tanteraka fa ho avy izy, tsy zavatra mampisalasala intsony, satria tanteraka avokoa ny toe-javatra rehetra tao alohan'ny Baiboly, tao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Apokalipsy. Tanteraka avokoa ny fahoriana, ny famantarana rehetra. Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy niakatra ho any an-danitra, Jesosy mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra manao asa fisoronana, tanteraka avokoa. Fa io sisa no tsy tanteraka de ny fiverenan'i Jesosy. Ka izy tenany mihitsy no miteny manao hoe ho afainganao, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Indro afainganao, eny afainganao, ho avy Jesosy Kristy. Zany no nanakatona ny fitantarana rehetra ao amin'ny Baiboly. Azo antoka ny fanambarana. Amin'ity ariva ity dia manamafy orina indray ny finoantsika fa ho avy lay tompo andrasantsika. Azo antoka izany. Tsy taredretra izy,
amaly antsika noho ireo fijona vavolombelona mahatoky izay nataontsika noho ny fatoky itsika nanaraka azy tamin'ny androm-piainantsika rehetra na de teo aza ny fotoany tsarotra izay ny lalovana ny fanenjehana ny fiaretana zavatra mafy maro isan-karazana de ho avy Kristy hamaly antsika ho avy tsy ho ela izy aoka ny foa mampanahy iomana ho amin'ny fiverenan'i Jesosy aoka ny fivavahantsika aoka ny finoantsika hifantoka amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra izay tena azo antoka ary tsy ho ela intsony raha toka mifantoka ao an-tsaintsika ao am-pontsika izany fiverenan'i Kristy izany de tsy misy ninoninona ahatafitohina antsika tsy misy ninoninona ampihemotra antsika ary ny tena fivavahana marina ny fivavahana marina de manantena fa iona tsy ho ela amin'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra ho ao anatinao zany teny fikasana izany ho ao anatinao zany fanantenana sy finoana izany fa tsy ho ela dia hahita an' Jesosy eny amin'ny raolanitra isika hitantsika ny tompo eo ampiandrasana ny fiverenany tsy ho ela amen hivavaka isika tompo tsara o misaotranao lehibe zahay fa mahazo toky fa ho avy tsy ho ela ianao misaotranao noho ny finoana fanantenana namboarinao sy nambolenao aty anatinay fa na andalo toe-javatra maro isan-karazany ary eto an-tany izahay de tsy maintsy ho avy ianao ho avy faingana amarana ny tantaran'ny tany atao velona ao anatinay zany finoana sy fanantenana izany ka tsy ho ela intsony de hifankahita aminao eny amin'ndraony lanitra izahay amin'ity fotoana ity entina mbavaka ny tsirairay avy raha hiatrika enemana hisalovana ianao ka hita ny asan'ny tananay sy ny programa mpiaina ny tsirairay avy ny isa-tokantrano mandritra izao herinandro vaovao zao ka ho herinandro mpandresena ho an'ny tsirairay izao herinandro izao tononona ny vavaka amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompo ho avy tsy ho ela andray anay amen mankasitrika antsika niaraka nandritra ny fotoana maro tamin'ity fandanana ity ary mirary herinandro sambatra ho antsika rehetra kopakopa tanana mahatsara fihavanana veloma ho antsika tsiraray avy